Mitomboka faliana ny fo satria nomen'Andriamanitra fahafahana sy tombontsoa indray isika hiaona eto ao anatin'izao fandarana izao. Jesosy ny kristianina izao tontolo izao. Lohahevitra lehibe midadasika ary lohahevitra maneho fanandramana hiainana ho antsika tsirairay avy izany izay irina indrindra mba ahitanao fahombiazana sy fifaliana. Le miarabanao zahay tonga soa tao anatin'izao fandarana izao. Miarabanao namana teknisianina ihany koa sady mankasitraka azy ireo ary faly mandray ny pasteur André Palatina Fanera izay tonga soa indray atao anatin'ny fandarana. Miaraba pasteur. Fifaliana indray namana dinao no iaonana sy arabana anao ary fifaliana koa no arabanatsika sy anononana ny fiainana tanan'ny tompo amintsika. Mitoy ny fiarah-mianatra raha nahaliana ilay lohahevitra teo aloha tsy ho latsa-danja amin'izany ihany mihitsy dia jerentsika anio ity fizarana fahaenina sahady isika izao tontolo izao no tsaraina. Inona indray raha no tsy amaratelo fonosin'ny tenin'Andriamanitra tiana hifampizarana amin'ny mpiara-mianatra androany. Ya, ohatran'ny mampatahotra ary mampihetrehitra le lohateny fahaenina hoe izao tontolo izao Tsaraina no tsarain'Andriamanitra le izao tontolo izao. Kanefa le tokony andeha fototra izay noraisika hoe fa toy izao no tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, no tiavany le izao tontolo izao, no vonjeny le izao tontolo izao satria nomeny zanan'ilay tokana kanefa no tsaraina izy. Tsaraina indray le izao tontolo izao, tsaraina. Ohatran'ny mampihetrehitra ary mampatahotra izy. Kanefa tena marina sady voalazan'ny ten'Andriamanitra mihitsy izany. Dia mifandray amin'ilay lohahevitra fahadimy jerevantsika ilay izy namana dinao, le hoe ny kristianina sy izao tontolo izao dia hitantsika tamin'iny fa aika izany efa nanomboka nisy fizarana ho atokana anankiroa lay olona teto amin'izao tontolo izao. Dia iny le hitantsika hoe maiziny ianareo fa iny mahafinaritra be tsoko sandiny iny eo amin'ny Efesiana misy an'izy toko fahadimy ny andimy fafito ka hatramin'ny fahafolo. Fa maiziny ianareo fa ino izy fa efa mazava kosa ao amin'ny tompo ankehitriny mandehana tahaka ny zanak'iny mazava. Aika izany nisy olona tao maizina zany fa iny izy, tao maizina izy teo aloha dia niala tao maizina izy dia lasa zanak'iny mazava. Dia misy indray zany olona mbola tavela ao maizina. Zay zany le atoko anankiroa e. Misy ireo zay niala tao maizina dia lasa zanak'iny mazava, dia misy ireo zay tavela tao maizina dia mbola zanak'iny maizina. Inona zavatra iseho amin'izay fotoana izay eto amin'ilay izao tontolo izao sy amin'ny olona rehetra eto amin'izao tontolo izao. Rehefa miresaka an'ity zany hoe ty lohahevitra ity tsika namana dinao hoe izao tontolo izao no tsaraina dia ny olona rehetra eto amin'izao tontolo izao no tiany lazaina. Ndao ny maka toko sy andinitsika anamarina an'izay. Ao amin'ny Matthieu toko dimy amby roapolo. Matthieu toko dimy amby roapolo, ny andininy raika amby telopolo sy ny faharoa amby telopolo. Matthieu toko dimy amby roapolo, ny andininy raika amby telopolo. Ary raha tonga ny zanak'olona amin'ny voninahiny arahan'ny anjely rehetra dia hipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianany voninahiny izy. Ary ny firenena rehetra angonina eo anatrehany dia hanavaka azy tahaka ny mpiandry-ondry manavaka ny ondry amin'ny osy. Io zany mazava be, ny firenena rehetra angoniny eo anatrehany izy, ny firenena rehetra na le zanak'iny mazava na le mbola ao anatin'ny maizina, ny firenena rehetra dia angoniny eo anatrehany. Dia inona no ataony izy? Ataon'ny Jesosy io le zanak'olona hanavaka azy izy. Hanavaka. Zay ke zany le endrika le fitsarana fanavahana. Fanavahana. Ndao pitsika kely izay io toko sy andininy io. Matthieu toko fahatelo ambin'ny folo ny andininy fahasivy amby efapolo. Matthieu toko fahatelo ambin'ny folo, ny andininy fahasivy amby efapolo. Matthieu toko fahatelo ambin'ny folo ka ny andininy fahasivy amby efapolo. Dia tahaka izany no atao amin'ny fahataperan'izao tontolo izao. Hivoaka ny anjely ka hanavaka ny ratsy fanahy hisaraka amin'ny marina. Zay le fanavahana.
hitanao eo am'izay namana dinao le atoko anankiroa voalaza tsara eto misy de ny atoko anankiray ny ratsy fanahy de ny atoko anankiray ny marina de hanavaka ozy izy ivoaka ny anjelo izy izy hanavaka ny ratsy fanahy isaraka amin'ny marina de ohatra ny mahapetrera koa io teny satria Jesosy ane laza teny hoe za tsy mangataka manao mba hampiala azy am'izao tontolo zao tsy miala fa eto zany de mazava le tiany Jesosy ho lazainany tamin'iny mba hiaro azy amin'ny ratsy arovana amin'ny ratsy dia avahana sarahana hiala amin'ny ratsy le marina zay zany le fitsarana e sarahan'Andriamanitra ny ratsy sy ny tsara fanahy sy ny marina ary ampitsika am'izay le izy Jaona toko fahatelo ny 17 ka hatramin'ny 17. Jaona toko fahatelo ka ny 17 hatramin'ny 17. Fa Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka am'izao tontolo zao hanameloka izao tontolo zao fa mba hamonjeny izao tontolo zao. Atreo aloha mazava tsy hanina hoe Jesosy tsy hanameloka le lohatentsika nefa de hoe izao tontolo zao no tsaray aike zany le fitsarana namana dinao tsy manameloka le fitsarana tsy fanameloana tsy ohatran'ny fitsarana eto atao zany io indraindray hoe tonga de matahotra be zany rehefa miatrika fitsarana fa baiboly de efa miteny mihitsy fa Jesosy de tsy manameloka an'izao tontolo zao sady zay tsy manameloka an'izao tontolo zao fa mba hamonja an'izao tontolo zao izy de inona ny nefa zavatra mety iseho am'izay fotoan'izay inona no atateraka an'le hoe Jesosy tsy manameloka sy mety tsy atateraka anazy ka lasa mitondra fanameloana izy lasa fanameloana nefa tsy avy amin'i Jesosy le fanameloana sady zay mario tsara Jesosy tsy manameloka fa misy zavatra miseho mahatonga an'ilay fanameloana de ndao toizantsika re tonga de mazava be ny voalazan'ny baiboly. Jaona toko fahatelo 17. Zay mino azy de tsy elohina fa zay tsy mino kosa dia efa voaeloka raha teo satria tsy nino ny anaran'ny zanaka lahatokan'Andriamanitra izy. Atreo aloha izay Jesosy ozy izy tsy manameloka zao tontolo zao fa mba hamonjena zao tontolo zao mba hamonja zao tontolo zao izy zany tsy manameloka resaka fitsarantsika io zao tontolo zao tsarain'Andriamanitra avan'Andriamanitra na hoe sarahan'Andriamanitra ny ratsy fanahy amin'ny marina melohan'Andriamanitra ve le zao tontolo zao tsy melohana fa vonjeny le zao tontolo zao fa inona no mety mahatonga le fanamelohana de ozy izy izay mino azy mino an' Jesosy dia tsy ho elohina izay mino an' Jesosy dia tsy ho elohina izy fa izay tsy mino kosa tsy mino an' Jesosy kosa dia efa voaeloka izy zay ke zany mahatonga le fanamelohana namana dinao tsy Jesosy mihitsy ny manameloka azy fa avy amin'le olona kay no mahatonga azy ho voaeloka ny tsy finoany an' Jesosy satria tena marina ane le baiboly namana isany satria le Jaona toko fahatelo 17 ao ambony ao no manamarina an'izay hoe fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra le zao tontolo zao na ny ratsy fanahy na ny tsara fanahy de tian'Andriamanitra daholo ary tian'Andriamanitra ho vonjena kanefa le fepetra mba tsy ho very izay mino azy raha ampifandraitsika amin'ity lohateny ity zany resaka fitsarana de mba tsy ho voaeloka zay rehetra mino an' Jesosy fa izay tsy mino an' Jesosy kosa dia afa voaeloka izy ho voaeloka izy satria tsy mino ny zanak'Andriamanitra izy zay namonjy an'izao tontolo normal be ne raha voaeloka izy satria Andriamanitra naniraka an' Jesosy hamonja le zao tontolo zao dikan'izay afaka ny vovonjy le zao tontolo zao amin'ny alalan'i Jesosy afaka ny vovonjy mihitsy kanefa izy no tsy nino izy no tsy nanaiky tsy hoe Jesosy ny nanameloka azy fa ny tsy finoany no mitondra fanameloana ho azy. 17 ary zao no fanameloana
fa tonga am'izao tontolo izao ny mazava nefa aleon'ny olona ny maizina tsy izay ny mazava satria aratsy ny asa. Izao ny fanamelohana sisy amafisina am'izay le izy. Inona no mahatonga le fanamelohana? Dia sisy tonga am'izao tontolo izao le mazava, Jesosy le mazava mba hamonjy zao tontolo izao. Tonga zao tontolo izao Jesosy le mazava nefa naleony maizina. Dia izay le fanamelohana. Mijanona ao am'ilay izao tontolo izao feno faharatsiana izy. Zay mijanona tao am'le atoko anankiray izy. Dia tsy niala tao am'le faharatsiana izy zany ka afaka dia ho tonga zanaky ny mazava dia tsy voahiloka izy. Zay zao tontolo izao notsaraina. Roviana zany no seho zany izy io namana dinao zany zavatra za satria zavatra hitantsika zany dia misy ny ratsy dia misy ny tsara marina. Dia am'izao andro iainantsika izao misy mino an Jesosy dia misy tsy mino an Jesosy. Ndao makitsika ary. Jaona toko 12:1-3 Jaona toko 12:1-3 Jaona toko 12:1-3 tonga ankehitriny ny fitsarana izao tontolo izao, ankehitriny ny andrina izao tontolo izao no roahina. Mahafinaritra raha tena marina le fitsarana, famonjena koa le fitsarana. Mbola famonjena ihany le fitsarana. Io zany milaza anazy. Roviana le izy izy tonga ankehitriny. Ankehitriny. Tonga ankehitriny ny fitsarana zao tontolo izao. Dia le zao tontolo izao lazaina eto ny olona rehetra, ny firenena rehetra. Sady zay le nangonina teo anatrehany. Ny nangonina teo anatrehany ny firenena rehetra. Dia tonga ankehitriny ny fitsarana zao tontolo izao. Dia inona no ataon'Andriamanitra amin'ilay fitsarana zao tontolo izao? Dia hozy izy ankehitriny ny andriana zao tontolo izao satana io. Natao aona izy izy noroahina. Zay mahatonga anay tena aminao hoe mbola famonjena koa le fitsarana. Mbola anisan'ny fomba hamonjen'Andriamanitra ny olona ny fitsarana. Satria rehefa tsaraina le zao tontolo izao, aika izany le andrinan'izao tontolo izao no tian'Andriamanitra ho roahina. Tian'Andriamanitra ho sorona le andrina zao tontolo izao. Dia mba ho afaka ho tafasaraka amin'le andrina zao tontolo izao, na hoe rehefa roahana le andrina zao tontolo izao zay naka-ankeriny, zay angamba ny ilazantsika azy, naka-ankeriny zao tontolo izao, araka ny teny hoe efa natolotra io, efa azoko io. Roahina ny andrina zao tontolo izao izy izy. Amin'le fitsarana roahina, esorina izy. Fanafana kay zany le fitsarana namanadinao raha zay ny fampitena fanafana. Fanafana ny olona amin'ny ratsy. Zay ny tian'olona zay naleo hoe roahina ny andrina zao tontolo izao. Tsy hoe roahina hoe satana hoe esorina eto amin'ny planeta tany misy atsika dia roahina any amin'ny volana ve? Na hoe esorina eto izy dia alefany amin'ny planeta hafa ve? Tsy izay kely izy. Ao jerevantsika izay rehefa avy eo hoe ahoana inona ny tian'olona zay naleo hoe roahina dia atao maka izy. Ary ahoana ny hafarana. Fa eto le hevitra an'le hoe roahina ny andrina zao tontolo izao dia afahana amin'ny ratsy ny olona. Zay. Afahan'Andriamanitra amin'ny ratsy na hoe afahan'Andriamanitra eo ambanin'ny fahefan'ny satana le olona. Zay ny ataony amin'le fitsarana. Ndao pitsika ara le ao amin'ny Petera. Petera voalohany toko 4:7-7. Petera voalohany toko 4:7-7. Dia zao ny vaky ny teny. Petera voalohany toko 4:7-7. Fa tonga ny andro hiatombohan'ny fitsarana atao amin'ny ankonan'Andriamanitra, ary raha metomboka amintsika izany dia nahoana kosa ny hafaran'izay tsy manaiky ny filazantsaran'Andriamanitra. Atraiza manomboka le fitsarana ozy izy? Ao amin'ny ankonan'Andriamanitra. Atrao amin'ny ankohonan'Andriamanitra. Iza le ankohonan'Andriamanitra? Zay mino azy, zay le mba tsy ho very, zay mino azy. Ary zanaky mazava. Zay le mahafinaritra koa ny toko sandiny iny tena. Ary minoa ny mazava ozy izy mba ho tonga zanaky mazava ianareo. Zay le izy. Minoa mazava mba ho tonga zanaky mazava. Dia atrao amin'ny ankohonan'Andriamanitra no manomboka ny fitsarana. Fa maninona no tsaraina le ankohonan'Andriamanitra?
mazava be tompoko famonjena le izy famonjena dia fatanin'Andriamanitra zany na ahafan'Andriamanitra tanteraka amin'ny fahafaratsiana le akonany. Zay le ataon'Andriamanitra amin'le akonan'Andriamanitra mba fatan'Andriamanitra izy hoe mandeha mazava v izy sa tady ivela mbola mitsotra maisina indray na mbola andeha maisina indray. Tena manana an'le mitahiran'le mazava v izy amazanako mazava azy manahoana tanteraka ao am'zay le hoe aoka zava eo masony olona ny fahazavanareo. Zay le hitsaran'Andriamanitra azy hoe manomboka amin'zareo ny fitsarana. De ozy izy le petera anahoana kosa no hiafarany zany ozy izy hiafaran'le fitsarana io am'ireo zay izy andray le tokony olona manaraka eo ireo zay tsy manaiky ny filazantsara ho an'ireo zay tsy manaiky ny filazantsara io le tsy mino an Jesosy tsy manaiky an Jesosy anahoana ny hafarany ireo zay tsy manaiky ny filazantsara. Ndao hojerevantsika ara le hoe tonga ankehitriny ny fitsarana zao tontolo zao ny andrina zao tontolo zao noroainy ao amin'ny Mateo toko 7:10 tompoko Mateo toko 7:10 ny andininy 5. Mateo toko 7:10 ny andininy 5. Zao no vaka ny teny koa tahaka ny anangonana ny tsiparifary sy andoroana azy amin'ny afo de toy izany no atao amin'ny fahataperan'izao tontolo zao. Tahaka ny anangonana eto le sokajy anankiroa tsiparifary ny anankiray zay voalazany eto de mazao azy ny vary ny atoko anankiray fa eto le atoko anankiray tsiparifary inona ny zavatra iseho aminy tahaka ny anangonana ny tsiparifary sy andoroana azy amin'ny afo de toy izany koa no atao amin'ny fahataperan'izao tontolo zao. Mampieritreritra le atoko anankiray le hoe tsiparifary le tsy vary zany le mandany filazantsara tsy manaiky ny filazantsara tsy mino an Jesosy de efa voaheloka raha teo de voalaza eto fa angonina dia atsipy any amin'ny hafa sady zay atsipy dorana amin'ny hafa. Ndao ny tsika maki toko sy andininy ray ary Apokalipsy toko 20:10 ndao mba avaky itsika Apokalipsy toko 20:10 toko 20 ka ny andininy 10. Izao no vaka ny teny Apokalipsy toko 20:10 ary ny devoly zay namitaka azy dia natsipy tany amin'ny fary afo sy solofara zay misy ilay bibidi sy ilay mpaminany sandoka koa ary ampijalinanao manalina mandrakizay ireo. Izany voalaza eto fa natsipy any anaty afo ozy izy devoly ny devoly arao tsara izy tompoko ny devoly zay naninona ozy izy namitaka azy misy olona lazaina anie zany eo hoe fitan'le devoly sady zay de ny devoly zay namitaka an'le olona dia natsipy tany anaty fary afo. Aike zany le afo le fary afo namina dinao devoly no atsipy any natokana ho an'ny devoly moa misy tenin'Andriamanitra milaza zay voatokana ho an'ny devoly anie le fary afo kanefa ao amin'le Mateo toko 7:10 dia misy voalaza sokajin'olona hoe tsiparifary dorana tany amin'ny afo izy zay aike zany tsy le olona tsy nohony amin'le olona loatra no angonona azy na hoe andoroana azy any amin'ny afo fa nanaiky ho fitany satana le olona de rehefa nanaiky ho fitany satana le olona i satana no atsipy any anaty afo de zay manaiky no fitany de miaraka tsipy sy o le vonina miaraka aminy any anaty afo. Zay zany izy ary Andriamanitra anie de milaza zany namanadino efa vaky itsika zay toko sy andininy teo aloha Ezekiela toko 7:30 ny andininy 1:10 de efa nivaky itsika zay namanadinao de ozy izy Andriamanitra hoe laza ao aminy hoe raha velona koa o Jehova dia tsy sitrako ny afatesan'ny ratsy fanahy fa nialan'ny ratsy fanahy amin'ny lalany mba ho velona izy miala
miala milalandratsinareo fa nahoana moa ny teo faty ianareo. Reafana malala sitrakaandriamanitra ny afatesan'le olona ratsy fanahy na le atoko hoe tsy parifary. Fomba mialany amin'ny ratsy mialany amin'ny faratsiana de mba ho velona izy. De zay mahatonga le hoe ny devoly namitaka namitaka azy ny devoly de voafitaka izy dia le vonona miaraka amin'ny devoly ao anatin'le afo izy. Zany hoe raha fitiana zany le fitsarana de zao hoe na ho an'ny tsara fanahy ho akonan'Andriamanitra na ho an'ny ratsy fanahy dia mbola manao ny fomba rehetra Andriamanitra hamonjena ny olona. Ka ny ratsy fanahy de mbola tson'Andriamanitra hiala amin'le faratsiana de mba ho velona izy mba tsy ho faty. Zay mahatonga le hoe Jesosy tsy manameloka mihitsy. Matoa zany le olona voaheloka ary matoa zany le olona any amin'ny fary afo no hiafarana de no le olona zany zay no ny fanapahan-kevitra zay nanaiky amin'ny Satana izy raha tokony anaiky an Jesosy. Zay zany mahatonga le izy. De ndao ary efa mamaraparana an'le afatra tsika zany hoe aika zany le fitsarana, aika zay zany mombamomba azy sy miafaran'le izy, miafaran'le izy ka zany fandevonana ny hafarana. Satria zay le hoe fataperan'izao tontolo zao, sady zay fataperan'izao tontolo zao fandevonana amin'ny afo ny zavatra iseho. De ndao antsika amaky ten'Andriamanitra ao amin'ny Apokalipsy 2:20. Apokalipsy 2:20. Andininy fa 12. Andininy fa 12. Afatra zay omen'Andriamanitra amin'izao andro iainantsika zao fampietreretana na ho an'ireo zay mino an Jesosy na ho an'ireo zay tsy mino an Jesosy dia samy ho tsarain'Andriamanitra avokoa izy ireo. Kanefa misy an'ity fampietreretana ty zay omeny ten'Andriamanitra atsika. Apokalipsy 2:20 ka andininy fa 12. Ary noho izany mifaliry lanitra sy anareo zay monina ao aminy. Loza ho an'ny tany sy ny ranomasina fa nidina ao aminareo ny devoly sady manana fahatezana lehibe satria fantany fa kely sisa ny androny. Loza ozy izy fa ho an'ny tany sy izay rehetra ao aminy. Anisa zany ny olona fa nidina ao aminareo ny devoly, nidina ao aminareo ny devoly sady manana fahatezerana lehibe satria fantany fa manahoana izy kely sisa ny andro. Ravana malalo aoka tena ho tsapanao fa kely sisa ny fotoana. I Satana eto de voalaza fa fantany fa kely sisa ny andro. Sady zay izy voalaza eto fa izy de mahafantatra fa kely sisa ny androny. Isika kosa ve mamanahoana tena resy lahatra ve tsika fa efa kely sisa ty fotoana omen'Andriamanitra atsika. Kely sisa ny andro pahasoavana zay omeny tompo atsika hialantsika amin'ny ratsy ka mba ho velona isika. Tsy ho levonina miaraka amin'ny Satana any amin'ny afo isika zay efa voatokana ho azy izany fandevonana izany. Miantso atsika zany Andriamanitra amin'izao andro izao. Tonga ankehitriny ny fitsarana zao tontolo zao. Amin'izao ankehitriny zao tompoko no miseho ny fitsarana. Tsarain'Andriamanitra ny ankonany zay mino azy ankehitriny. Aoka tena ahatsapa isika fa kely sisa io fotoana io. Ao amin'ny Apokalipsy 2:20 moa dia milaza izy hoe indro afaingana ho Jesosy ary eto amiko ny famaliko mba amaliko ny olona rehetra araka ny asany. Hamaly iza no valiany Jesosy ny reo zay mino azy ihany ve? Io koa dia milaza ny olona rehetra, hamaly ny olona rehetra araka ny asany. Na reo zay mino an Jesosy ho valiany ny asany, reo zay tsy mino an Jesosy ho valiany ny asany. Dikan'izay tompo dia zao tsy misy hafa miala eo anatrehan'ny fitsaran'Andriamanitra ny olona rehetra amin'izay fotoan'izay. Ny afatra farany ary namana dino toko sy andininy roa no vakitsika amara-parana antsika azy. Romanina 2:20 avy eo Petera 2:7 ny andininy 7.
Romanina toko fahavalo ka ny andininy voalohany. Ary amin'izany dia tsy misy fanamelohana ho an'izay ao amin'i Kristy Jesosy. Zay. Tadio ten'Andriamanitra io. Tena ilainao io, ilaintsika io. Amin'izany ozy izy dia tsy misy fanamelohana ho an'izay ao amin'i Kristy Jesosy. Ho an'izay ao amin'i Jesosy. Maro io tsara. Tsy hoe tonga dia malalaka be le ten'Andriamanitra. Ko amin'izany dia tsy misy fanamelohana ho an'ny olona rehetrarehetra. Tsia! Ho an'izay ao amin'i Jesosy tsy misy fanamelohana. Mila ao amin'i Jesosy zany ianao. Rehefa ao amin'i Jesosy ianao dia azo antoka fa tsy misy fanamelohana ho anao. Eo anatria fitsarana. Petera faharoa toko fahatelo ny andininy fahasivy. Petera faharoa toko fahatelo ny andininy fahasivy. Izao ny vaka ny teny. Ny tompo tsy mahela ny teny fikasany araka izay ataon'ny sasany ho fahelany, fa maro-po aminareo izy ka tsy tiany hiso very fa mba ho tonga amin'ny fibebahana izy. Io koa tena ilainao, ilaintsika koa ten'Andriamanitra io. Tsy tiany hiso very, sady zay maro-po amintsika izy ka tsy tiany hiso very ozy izy fa mba ho tonga amin'ny fibebahana izy rehetra, na ny tsara fanahy na ny ratsy fanahy. Dia tian'Andriamanitra, tiany Jesosy ho tonga amin'ny fibebahana ka mba tsy ho very izy rehetra. Ry havana malalo, mahafinaritra le teny. Maro-po amintsika izy ozy izy. Maro-po amintsika izy ka tsy tiany hiso very isika. Ndao re ararotina amin'ny fotoana e. Ararotina amin'ny fotoana izay omen'Andriamanitra antsika hibebahantsika, hialantsika amin'ny asa maizina ka mba ho tonga zanaky mazava itsika ary andehanantsika amin'ny mazava. Dia tsisy fanamelohana Ao Kristy. ao Kristy ho antsika amin'izay fotoana izay. Dia tsy hatahoranao zany hoe vao maheno an'ilay fitsarana dia matahotra be. Tsaraina ho antsika, tsarain'Andriamanitra. Tonga dia matahotra be sisy. Misy vahaolana e. Mila ao amin'i Jesosy ianao. Fa tsy misy fanamelohana ho an'izay ao amin'i Jesosy. Zay. Ary efa mibebaka ihany koa ianao, satria miantso anao izy hibebaka e. Tsy avy antsony marina izy fa mpanota mba hibebaka. Lioka toko 5:20. Ka rehefa tapa-kevitra ny hibebaka ianao, hiala amin'ile fahotana sy le faratsiana, hiala amin'ny maizina ho amin'ny mazava, dia tsy misy fanamelohana ho anao e. Tsisy fanamelohana. Fa afaka ny azo antoka ny amin'ny famonjena sy ny fiainana mandrakizay ianao amin'izay fotoana izay. Ao amin'ny Jaona toko fahatelo ilay milaza manao hoe izay mino azy dia tsy ho elohana. Ny tsy amaratelo ny tsy fanamelohana antsika zany amin'ny fotoam-pitsarana io, izay nambaran'ny pastera teo fa kay ilay izy filazantsara, vaovao mahafaly, fanafahana ho antsika zany fitsarana zany. Izao ihany sady mialoka ao amin'i Jesosy. Sady ampiko izay tsara be zay. Sady ale fitsarana kay dia hoe ny andriana zao tontolo izao roany. Afaka mifanandevozana koa kay tsika amin'ilay ia. Farany eto ny fotoanantsika na dia mbola mamy dia mamy aza ny fianarana ten'Andriamanitra. Nambavaka indray aza zany zana toa hevitra izany pastera. Mivavaka isika. Raha ina izay ny an-danitro misaotra satria manao ny fomba rehetra mihitsy ianao mba hamonjena anay. Dia mbola maro-po aminay ianao Jesosy. Ka tsy tianao very izahay fa mba ho tonga amin'ny fibebahana tokoa. Ka azo antoka fa ao aminao zahay dia tsy misy fanamelohana ho anay. Tompo, sitraka ao ny hahafatesanay. Sitraka ao mihitsy ny ahalevona anay miaraka amin'ny Satana sy devoly any amin'ny fariafy, sitraka ao. Dia mbola miantso anay ianao mba hibebaka, miantso anay ianao mba hiala amin'ny faratsiana. Tompo, tanterao aty ao aminay izany famonjena izany. Aoka, ampio izay mba hanaiky anao, ampio izay mba ino anao, ampio izay mba andray anao tokoa eo amin'ny fiainanay. Dia ho tonga zanaka ny mazava ankonan'Andriamanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy no hanona ilay zavavaka izany. Amen. Dia ankasitrahana ny faharetanao nanaraka ny fandarantsika. Isaorina ireo namana teknisianina izay nanao ny tsy ho zavatra nampifandray antsika ihany koa, nampita ny sary sy ny feo. Dia isaoranao pastera mitondra an'izay fanazavana izay
manome antoka ho an'le mpanaraka ny fandarina izay a fa tsy misy fanamelohana ao amin'i Jesosy. Manao fijery manam-piresaka ho amin'ny manaraka indray tonga lasy ny